Manatra ny arabandray mpijery zaina amin'ity takarivan'ny zoma mahafinaritra ity akafaliana no iarahana aminao ary anasananao ihany koa anaraka hatramin'ny farany famparalambo vao itony fahitalavitra Maty TV ny fandraisam-pitenenana teo anatrehan'ny firenena mikambana ny tanterahan'ny filoham-pirenena malagasy no isan'ny vaovao entina amintsika ihany koa ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny CES tao anatin'ny fifidianana solombavam-baoaka famerenana tamin'ireo distrika efatra voaterina merenana izany ny lanonana ny tanterahana teny amin'ny ambassade en Chine tena nasana teny tao anatin'ny tsingeritona-ny République etim-bahoaka ny Chine nazahoana akony ihany koa ka dia hoentina aminao tontolo politika aloha nitaky ny fampiavanam-pirenena nanomboka ny taona 2024 ny CRN tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 12 taona ny sinjan'ny CRN izany moa dia nisy ny hetsika mitanterahan'izy ireo tetsy amin'ny hôtel Panorama Andrainarivo. Vola Ravavy sy Mamra Samuel no mitondra ny akon'izay. Ambom-piona ny herivela rehetra eto amin'ny firenena mankasitraka ny sy ny fampiavanam-pirenena amin'ny teto amin'ny Panorama Andrainarivo androany na nanasolo tena teto na ny avy amin'ny fitondram-panjakana na ny mpanao politika avy amin'ny lafikery samihafa toy ny kandida ho filoham-pirenena toa an'Andriamatoa Jean-Louis Robinson ny filohan'ny AV7 ny avy amin'ny HVM ary ny solo tena amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Manamafy ny fitakiana fampijoroana aingana ny Comité national ny fampiavanam-pirenena na ny Comité national de la réconciliation nationale ny CRN mpanomana ny fivoriana teto. Nanamafy ihany koa fa tsy azo idivirana ny sy fionana tampony eo amin'ny filoham-pirenena ankehitriny Hery Rajaonarymampianina ary ny filoham-panjakana teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka, Ravalomanana Marc, Zafy Albert ary Andry Rajoelina. Tamin'ny 2002 rehefa tena nafana iraharam-pirenena teto dia misy andiana cadre ny asa ray aman-dreny andao ampevany ty fa misy ato ty fa niaka ty ambily magotra ny Zanatambo ary ko ty efa taripare be dia be ny maty efa tao ensui aby azy ny Zanatambo dia aleo ampevany dia tato nanovany ray aman-dreny reo signature tamin'izany ary président Zaf ry Guilherme Danamasha maromaro zareo Mazato Richard dia rehefa avy teo moa zany nandresy ny Zanatambo nandresy Ravalomanana dia nilazaina fa sy ilaina sony ny fampiavanam-pirenena dia président Zaf zany nitarika ny fo ilaina io dia niteta reny faritany reny dia 12 taona taty aorina zany dia nigasy amin'izao na ny parapolitika zany na olo sotra ilaina ny fampiavanam-pirenena dia nanomboka tamin'ny janvier zany zay dia nifeteny io anniversaire io dia mamaraka anazy zany zay androany mamaraka le anniversaire 12e anniversaire moa zany dia nagnasaky activité politique zay po zay miaiky fa ilaina ilay fampiavanam-pirenena zay androany dia misy convention atao misy convention zay reto activité politique na olo sotra dia ilaina fampiavanam-pirenena dia manao signature daholo io entité hoe satria ny fampiavanam-pirenena sany CRN fa ny vahoaka malagasy zay mpampita hevitra fotsiny fa ny tompony dia vahoaka malagasy ny CRN sanazy Madagasikara sanazy efa any malagasy rehetra fa zay dia mpampita fotsiny dia androany signataire rehefa vita ny signataire io zany dia vakinao ny signataire dia manao tantara io zany ny cadre tamin'izay taritiny Rasoul André miaraka amin'ny José Rakotomavo ny tantara ny zavatra natao tamin'izay kabary reny nefa mahazatra isan'izy nivoaka izay isorana anazy zany misy engagement zany eo amin'ny comité territorial fanao ny réconciliation izy dia miany zany gn'anty zany dia misy andeha kabary zay hoe raha fa vamiveny izy dia mamoaka an'le ordonnance ananganana ny CNR aingana zany gn'andrasany vahoaka malagasy gn'andrasany vahoaka ty fampiavanam-pirenena fa izy atao kabara eny fotsiny sy mety zany fa alao piary le kabary satria fantatsika tsara fa ny déclaration des présidents de la république voa loi donc aminay zany fa lalagna igny fa soata azy mivoaka lalagna. Natolotra tamin'ity fotoana ity ny sordalana ho an'ny fampiavanam-pirenena ary narahana fanasoniavana fifanarahana fitakiana ny fampijoroana aingana ny Comité national ny fampiavanam-pirenena ny fionana teto amin'ny Panorama Andrainarivo.